Niovandray ny fandaharam-potoana ho an'ny Bariany Madagasikara. Tsy hisy indray ny lalao ara-piralahiana nokasain'izy ireo ionana amin'ilay épervier an'i Togo, any Marrakech Maroc amin'ity volana martsa ity, araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Anatanteraka lalao ara-piralahiana ihany anefa ny ekipan'i Togo amin'ny volana martsa araka ny voalaza ao amin'ny trankalan'izy ireo, saingy eo amin'ny Benin sy Sierra Leone. Lalao iray fotsiny ihany araka izany no tanterahany Baria mandritra ny fampivondronana azy ireo afaka herinandro dia ny fionany amin'ny Afghanistan any Turquie. Mety isy ihany koa ny fionana hafa hoy ny loharanom-baovaonay. Mbola andrasana ihany koa hatramin'izao ny lisitra ireo mpilalao handrafitra ny Baria sy izay ho mpanazatra azy ireo. Isy ny resaka amin'ny mpanao gazety fa rehefa ela ny alarobia izao hamohana izany ho hiatrany loharanom-baovao avy eo anivon'ny FMF. Olona efatra indray no maty vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara ny 5 hatramin'ny 1 martsa araka ny tatitra nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny sabotsy lasa teo. Misa 770 araka izany ireo namony ainy no ity valanaretina ity hatramin'ny idirany teto Madagasikara. 770 tamin'ireo fitiliana 2,770 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina ka 320 amin'ireo marary no mbola anaty fahasarotana. Mitsinjara ho toy izao ireo tranga voamarina ireo. 770 teto Analamanga, 4 tany Fitovonany, 4 avy any Vatovavy, 4 avy any Matsatramboiny, 4 avy any Melaky, 2 avy any Alaotramangoro, 2 avy any Atsinanana, 2 avy any Itasy, iray avy any Anosy ary iray hafa avy any Sava. Marary miisa 450 kosa no sitrany ny sabotsy lasa teo. Malagasy miisa 550 ny kiasa hifindramonina no tratehaky ny mpitandro ny filaminana avy any Mayotte tany atsimo atsinanany nosy Mayotte araka ny famoaham-baovao nataon'ny prefet any Mayotte androany alatsinainy. Tanaty sambo izy ireo ary ny kiasa hiditra tsokosoko tao Mayotte. Olona iray nanampy ireto malagasy ireto tamin'ny fihondranany no nosamborina sy natao famitorana hoy ny noty navoaka ny prefet any an-toerana. Ny mpitandro ny filaminana misahana ny sistansy ny abakabaka no nanaraka ity raharaha ity. Izao fihetsika fanarahamaso izao dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe Chicandra, fepetra manokana napetraka nanomboka ny taona 2012 ho fiadiana amin'ny fifindramonina tsokosoko ao Mayotte.